alahady ho avy izao no anatanterahana ilahetsika kobanondry tsy amin'ny FGKM lazaina Ranivo Martiora mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay moa ny filohany hetsika. Ny hetsika ny programma kobanondry zany dia manomboka efa nanomboka tamin'ity herinandro ity nisy ny atao hoe herinandro ny Pentecoste izay fanompo-bivavahana izy io isan'andro tao am-piangonana. Dia ny asabotsy maraina misy fanompo-bivavahana fiomanana. Dia amin'ny valo maraina izay dia amin'ny valo ora sasany fanateran'ny fianakaviana ny omby eo anoloan'ny fiangonana, ary amin'ny 7 maraina fikarakarana sakafo eny Antsiazo-Paniry. Dia amin'ny 7 alina famerenana ny ataon'ny sampana velona rehetra zany ny hetsika ataon'ny sampana velona rehetra amin'ny fiangonana. Ny alahady zany ny alahady maraina zany amin'ny 7 ora maraina, dia misy amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 7 maraina misy ny atao hoe misy filaharana mamakivaky ny tanàna, dia ny filanjana ny faneva araka ny araha-mpitsoka mozika, dia miaraka amin'ny sampana velona rehetra amin'ny fiangonana ihany koa izay. Amin'ny 7 ora sasany misy ny fanompo-bivavahana voalohany, dia misy fandraisana fanasan'ny tompo amin'io. Amin'ny 10 ora ihany koa dia misy fanompo-bivavahana faharoa izay andraisana fanasan'ny tompo ihany. Dia amin'ny 12 misy ny eny an-tanimarina fananganana ny fanevan'ny kobanondry, dia misy ny atao hoe sidiky ny mpanjaka, dia misy n'le fananganana ny fanevam-pirenena. Dia avy eo amin'ny ray eo zany rehefa tapitra izay dia misy ny fizarahan'ny kobanondry amin'ny fomba ofisialy, dia ny kobanondry santatra, dia ny kobanondry hoan'ireo ray aman-dreny 70 taona no miakatra. Efa 1,5 taona zany zao no nankalazana kobanondry, ary ankalazaina isan-taona isan-taona izy io. Ny hevitra finosin'ny kobanondry zany dia tamin'ny andron'ny ranavalina voalohany dia nisy ny fanenjehana ny mpino kristianina. Dia taty aoriana tamin'ny andron'ny radama faharoa ny ravany zany hoe natao fampihavanana ny mpino kristianina sy ireo mpanompo nentim-paharazana zany ny kobanondry, zany hoe nofokena amin'ny tampihavanana zany izy io, fa ny fiangonana no tao amin'ny fiangonana no nipoirany. Atsoina daholo zany ny zanaky ny fiangonana rehetra tsy akanavaka mba ho tonga, satria fotoana ionana amin'ny fianakaviana rehetra eny an-tanàna io any an-tanindrazana, ary koa fotoana iarahana amin'ny faly amin'ny fiangonana. Eo am-piomanana tanteraka ao anatin'ilay voka-dehibe eo anivon'ny fiangonana FGKM Ampahindralabo Famonjena, ny mpino eo anivon'izany fiangonana izany araka izao tato-baovao zao. Foto-dehibe rososina ny ao amin'ny FGKM Ampahindralabo Famonjena amin'ny alahady zao, satria akoatry ny andro Pentecoste izay foto-dehibe tokoa ho an'ny fiangonana kristianina rehetra tsy akanavaka, dia efa vonona tokoa izy amin'ny voka-dehibe, satria amin'ny andro Pentecoste io no anatanterahana ny voka-dehibe ao Ampahindralabo. Fiara totam-barotra sy entana amin'ireny fiangonana isika amin'ny tanjona vokatrarina izany. Ho an'izay andeha fiara iongonana moa dia misoratana ary ao Manjakaray ka tantely teo aloha. Aorian'ny fotoana rehetra dia misy sakafo karakarain'ny fiangonana ho antsika. Koa manantena ny fahatongavantsika maro ny voninahitran'Andriamanitra ny valo-jona 2024 izao aty Tanindrazana. Antenaina fa ho tonga maro eny amin'ny FGKM Ampahindralabo Famonjena ny zanaka Ampahindralabo amin'ny alahady izao mba hanatrika ny voka-dehibe ny fiangonana, ary marihana fa io ny voka-dehibe voalohany iarahan'ny fiangonana amin'ny mpitandrina vaovao.